mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana levana no iara-balantsika hatratra ity alatsinainy fahaeniny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny jaona toko fafito ambin'ny folo. Jaona toko fafito ambin'ny folo andiny fasivy ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo. Jaona toko fafito ambin'ny folo andiny fasivy ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesoa. Hoy Jesoa, izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo zao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy eto amin'izao tontolo zao intsony aho fa izy reto no ho eto amin'izao tontolo zao. Ary izaho mankany aminao, ray masino, tehirizy ireo aminaranao izay nomenao ahy mba ho ray an'izy tahaka ny mahay ray antsika. Raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary nitandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soatra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho. Ary raha nyteny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminao. Efa nomeko azy ny teninao, hariara n'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Manamarina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy amin'izao tontolo izao mba nanirahako azy kosa ao amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Ray masino, mba hanamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fafito ambin'ny folo, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesoa mivavaka ho an'ny mpianatra, Jesoa mivavaka ho an'ny fiangonana, Jesoa mivavaka ho antsika amin'ny ity jaona toko fafito ambin'ny folo ity. Misy teny fanalahidy zay lalina dia lalina ry avina ny heviny ao amin'ny soatra masina, miverimberina. Aseho n'ity jaona toko fafito ambin'ny folo ity. Ao anatin'izany no hoe fahamarinana izao tontolo izao, fanamasinana, ny tenin'Andriamanitra, ny fiainana sy ny maro. Dia amin'ny ity andininy fafito ambin'ny folo ity dia hoy Jesoa mangataka amin'Andriamanitra manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Teny telo zay manandanja be amin'ny filazantsara ka ny jaona: manamasina, ny fahamarinana ary ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamasinana, ny fahamarinana ary ny tenin'Andriamanitra. Ny teny hoe manamasina na masina dia voambolana hitatsika trany amin'ny boky ny testamenta taloha. Ny teny hoe fahamasinan'Andriamanitra, fahamasinana ny mpanompon'Andriamanitra, fahamasinana ny fiangonana dia voambolana tsy afa-nisaraka mihitsy tamin'ny testamenta taloha sy ny fivavahana jiosy, ary fantatra ny dikany. Ny dikany teny hoe masina dia izao miavaka, natokana, tsy mifangaro amin'izao tontolo izao, navahana tamin'ny maro. Eto zany dia hoy Jaona manao hoe enao Andriamanitra no angatahako mba hanamasina azy. Dikany hoe mangataka zany Jesoa atsika mba hanamasinan'Andriamanitra atsika, dia mba hiasan'ny fanamasin'Andriamanitra ato anatintsika ka tsy hifangaroantsika amin'izao tontolo izao. Jaona dia maneho fa misy karazany roa ny olona dia atao hoe ny zanak'Andriamanitra sy ny zanak'izao tontolo izao. Mampatsiaro antsika ny fampianaran'ny Saint Augustin no hoe les deux cités, hoe misy karazana tanàna lehibe anankiroa. Dia tahaka izay koa ny ambaran'ny Jaona eto
misy karazana tsy karazan'olona amy fiaviana loatra fa karazan'olona amy lafiny hoe finoana hoe ny satany zanak'andriamanitra sy ny satany zanak' zao tontolo zao. Dia eto Jaona mangataka manao hoe avy eto am'izao tontolo zao ihany tsika ny monina no mitoetra, dia kanefa tsika tsy zanak'izao tontolo zao fa zanak'andriamanitra, de mangataka Jesoa hoe inao Andriamanitra no angatahiko mba hanamasina azy eto am'ty zao tontolo zao ty, zao tontolo zao zay simba, maloto, itoeran'ny fahotana. Ary hoy Jesoa manao hoe za tsy mangataka mba hanialanao azy, hanesoranao azy eto am'izao tontolo zao fa ny mba hiarovanao azy amin'ny ratsy. Zay le hoe fanamasinana. Mangataka zany Jesoa eto ny hoe mba hiarovan'Andriamanitra atsika amin'ny ratsy ka ho masina isika, hiarovan'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny fanahiny ka afaka mahatonga atsika tsy latsaka ao anatin'ny vakam-panahy. Asehony Jesoa zany fa izao mahatonga atsika ho masina de tsy ny hery ny tenantsika, mahatonga atsika ho tsara sy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra de Andriamanitra ihany manao zany. Tsy ny herintsika olombelona akory no ahafahantsika masina eo anatrehan'Andriamanitra, fa raha toa ka masina sy tsara eo anatrehan'Andriamanitra isika de nohony amin'Andriamanitra ihany. Mety azo ny vakam-panahy mantsy isika eritreritra manao hoe za masina ny hafa tsy masina, fa Jesoa eto de manazava am'izao vavaka ataon'izao fa Andriamanitra ny manamasina atsika, Andriamanitra no efa nanavaka atsika niala tam'y zanak'izao tontolo zao ka mahatonga atsika miaina ny fahamasinan'Andriamanitra, manamasina azy amy fahamarinany. Zany hoe metezy ianao Andriamanitra hanavaka azy, tsy hoe manavaka azy hanilika ny hafa, fa manavaka azy tsy hifangaro, tsy ho mpanota, tsy ho lotoiny zao tontolo zao. Dia hoy izy manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ny teny faharoa hoe fahamarinana dia voambolana kosa io zay miavaka aty amy testamenta vaovao, voambolany Jaona manokana io. Marina fa fiteny ihany izy any amy testamenta taloha am'izay mety ho mahazatra ny kristianina, fa voambolana somary vaovao fa saingy Jaona ny tena mamerimberina azy, tahaka ny tenena amy Jesoa manao hoe izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa ny voambolana mahazatra ny testamenta taloha de ny tenin'Andriamanitra, dia melony anazavantsika an'le teny hoe fahamarinana, dia moramora kokoa amitsika ny mahatakatra ny lanjan'ny tenin'Andriamanitra, satria hoy tsika teo manao hoe telo ny teny lehibe amin'ny 9:1 io: fahamasinana, ny fahamarinana ary ny tenin'Andriamanitra. Fahamasinana efa fantatritsika fa Andriamanitra ny mame azy hotsika teo, ary asan'Andriamanitra, toetran'Andriamanitra manjary tonga toetran'ny olona. Andriamanitra manaiky amindra ny toetrany eo anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy. Fa ny teny fahatelo de zao, melony resantsika ny teny faharo, de ny teny fahatelo de zao ny tenin'Andriamanitra. Jaona de manao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Fa manomboka ny Jaona voalohany, toko voalohany de izy manao hoe tamy voalohany ny teny, ary ny teny de Andriamanitra, ary ny teny de tao amin'Andriamanitra. Noho zany ilay tenin'Andriamanitra izay zava-dehibe amy Jaona dia tsy inona akory fa ilay fahendrena. Raha amy teny Jaona eto hoe tenin'Andriamanitra de ilay fahendren'Andriamanitra io. Raha amy teny eto Jaona manao hoe tenin'Andriamanitra de ilay teny pahary io, ilay teny nentin'Andriamanitra nahary izao tontolo zao. Raha amy teny Jaona eto manao hoe tenin'Andriamanitra dia ilay teny velona de Jesoa io. Ary dia Jaona zany ny taona antsika anao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra, de mivavaka izy manao hoe ny teninao ange Andriamanitra de zava-dehibe. Sahy ampaminany de nanazava manokana manao hoe io tenin'Andriamanitra io de teny miasa, irahin'Andriamanitra, teny velona irahin'Andriamanitra miasa.
ary io tenin'andriamanitra io teny zay manavao ny olona manavao zao rehetra zao rehefa miteny andriamanitra de miavao zao rehetra zao ny tenin'andriamanitra fiainana fameriberiny jaonina io raha zao zany ka ampifandraisina de zao reafako malala ny hevitry ny teny hoe manamasinina azy amy fahamarinana ny teninao ny fahamarinana de zao mivavaky Jesosy mba ahatonga atsika ho masym-piainana eo anatren'andriamanitra sary piaro amy fahamasinatsika zany Jesosy sary piaro amy fahamasinatsika izy tsy ifangarotsika amy toetrany zao tontolo zao Paoly amy Romanina toko 12 de ndray maka nanao zao teny zao mangataka aminareo zary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao le teny hoe aza manaraka de zao aza manaiky hitakosina na ho tefena na ho amboariny zao tontolo zao ho tahaka azy aza makatahaka na tefeny izao tontolo zao ho tahaka azy zay io tenin'ny Paoly io zany hoe Paoly de mangataka atsika mba hanana fahamasina-piainana mangataka aminareo rahalahy mba hatondreo ny tenanareo fanatitra velona masina Paoly zany de manafatra atsika ny aza mifangaro am'izao tontolo zao ary Jaune l'apôstôly koa de efa nanafatra io manao hoe aza ty zao tontolo zao fa Jesosy de manao hoe na inona fiezahantsika de zao Andriamanitra ihany manavaka afaka manamasina miaro atsika ary hitatsika eo anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo zany fa zao rehefa koa malala tsy afa-misaraka amy tenin'andriamanitra ny fahamasinana satria ny fahamasinana de toetran'andriamanitra ary fahamasinan'andriamanitra io de zao tsy afa-misaraka amy tenin'andriamanitra ny maridrefy amatarana fa masina ny olona anankiray na masina ny fiangonana de fanajany ny tenin'andriamanitra le tenin'andriamanitra zany teny velona manamasina atsika fa le tenin'andriamanitra koa manamarina ny fahamasinatsika manaraka ao anatin'ny fahamasinana isika raha maharaka manaja lay tenin'andriamanitra ahoana no afantaranao fa masina ianao ahoana no afantaran'ny fiangonana fa masina izy de ny tenin'andriamanitra izay nefa nampahafantarin'andriamanitra azy le tenin'andriamanitra zany dia fitaovana iainatsika mamelona atsika fa nefa koa maharitra afantarantsika hoe masina sady tsy masina eo anelanelany zay no mampiditry Jaune ny teny hoe fahamarinana voambolana zay somary vaovao ihany raha oharina am'izay mety efa nahazatra ireo jiosy kristianina hoe fahamarinana saika voambolana nahazatra ireo filozofa grika voambolana nahazatra ireo manampahaizana ny ara-tena reo filozofa izay indrindrindrindra ireo zay nifanerasera tamin'ny kristianina Jaune moa de misokatra mihitsy amin'ireo manampahaizana tamin'ny fotoanandro tsy kisenasena ngera ohatra ka hitatsika amy Jaune toko 7 raha nametra-panontaniana ndray maka tamy Jesosy Pilato de nametra-panontaniana hoe fa inona mono mariny andiny 7 Jaune toko 7 fa inona mono mariny zany hoe fanontaniana fa apetraky ny olona ro filozofy le olo kely tamin'ny androny Jaune mihitsy manao hoe inona mono mariny aiza ny mariny ahoana no atao mba ho mariny iza lohanany ny fahamarinana zany hoe fanontaniana nampangetaeta ny olona tamin'ny androny Jesosy nantsony hoe fahamarinana raha amitenitsika io te fahamarinana dia aza eritreretina am'le fahamarinana am'lay droit romain lay mahazaratsika ireo fahamarinana amy lalàna tsy zay loatra lay fahamarinana resahan'ny Jaune eto fa le zavatra tena izy lay atao hoe véritable hoenao amy teny frantsay zany hoe lay tena izy lay tsy mifangaro ka raha am'teny zany eto Pilato manao hoe inona ny marina de tsy lay marina mifanohitra amy diso iny eo fa le tena hoe inona ny tena izy la zao le tena mitombona tsara lay zavatra azo antoka le zavatra tsy miotsina tsy miova zay le toe fahamarinana eo zany hoe zavatra maharitra
satria ny filozofia greka grika de nietrehtra manao hoe ny zavatra marina de maharitra tsy miontsina tsy miova ary de izay io tenenin' Jesosy manao hoe manamarina azy manamasina azy am'ilay fahamarinana. Iza moa lay fahamarinana? Jesosy. Mety izy ianao Andriamanitra zany hanamasina azy am'ilay tena fahamarinana de Jesosy. Jesosy lay tena fahamarinana. Jesosy koa nefa ilay tenin'Andriamanitra. Ao amin'iza zany no azahoantsika ny fahamasinana? Ao am' Jesosy fahamarinana, ilay tena izy, ilay tena Andriamanitra, izay tonga olombelona. Andriamanitra tonga olombelona. Nefa koa ao am'ilay tenin'Andriamanitra zay vakina iainana sy ijogontsika vavolombelona isan'andro. Le afaka malala mazava zany, azonao atao tsara. Jaune moa tsika teo voavolavolan'ny filozofia grika, mahatakatra tsara an'izay Jaune. Manao izy manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana, izay fomba ny Jaune milaza hevitra zay hitatsika hatrany ambony dia miresaka zao tontolo zao izy de mivoatra lay fehezanteny. Noho zany de zao manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Raha ny teninao ny fahamarinana, ny dikany teny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana de zao zany manamasina azy amin'ny teninao. Teny Jaune manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao anefa ny tena fahamarinana. Noho zany ny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana de zao manamasina azy amin'ny teninao. Noho zany rehefa koa malala inona moa atao hoe kristianina? Olona novidian'Andriamanitra, olona natsoin'Andriamanitra, hanana fahamasina mpiainana manokana ary manana ny tenin'Andriamanitra iainana isan'andro ary mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Io le fahamarinan'Andriamanitra de fahamarinana amin'ny finoana io, zany hoe lay olona lalay mpino zay miankina am' Jesosy, zay hoe fahamarinana amin'ny finoana. Le fahamarinana de lay finoana lay Andriamanitra tena izy. Fa ny fahamarinana faharoa de ilay heviny tsotra indrindra, lay hoe marina mifanohitra amin'ny diso, lay tsy mangalatra, lay mahitsy. Matetika mantsy itenteny tsotra masiny ity, na tsy atao hoe matetika, fa fitenitsika izy ity isaky ny avy mamaky tsotra masiny tsika ao anatin'ny litorjiantsika ny hoe rehefa avy mamaky teny de manao hoe manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ina tokoa moa ny dikan'izany? Nahoana no zany ny vakina rehefa be deabe no mikasika tenin'Andriamanitra, be deabe no ny teny azo tononona ao anatiny baiboly rehefa afaka mamaky teny sika, tahaka ny avana katolika ny teny izy hoe zany arany tenin'ny tompo sy ny hafa maro samy hafa. Fa naninona nahoana isika no nifidy ny teny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, hoe manamasina anay amin'ny fahamarinana? Io de avany amin'ny fifoazana, avany amin'ny fifoazana indrindra, avany amina fifoazana farimena karamalazany matetika nampiasa an'io teny io tany am-boalohany dia nanjary tafapaka taty amin'ny FJKM lay teny hoe fampiasa ny voambolany hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Fa inona ny tena dikany? Zavatra anankiroa. De zao manao hoe raha mamaky ny teninao zahay Andriamanitra de zao ny teninao no iavahanay, mampiavaka anay amin'izao tontolo zao. Ny teninao fahendrena, lay teninao iny zany. Raha mamaky ny baiboly isika, alaiainy ny baiboly de zao tokony ho fantatrao zany fa ny baiboly na ny toriteny na ny fampianarana dia fitaovana na fomba hoentin'Andriamanitra manamasina mampiavaka anao amin'izao tontolo zao. Teny velona ahafahanao miavaka na mampiavaka anao amin'izao tontolo zao. Misy karazam-pahendrena, misy karazam-pampianarana be deabe ty amin'izao tontolo zao. Fantatra zany fa izao ny mampiavaka ny fampianarana ny baiboly, mampiavaka ny toriteny, mampiavaka ny tenin'Andriamanitra zay vakina natoriana de zao mitondra anao amin'ny fahamasinana izy. Tsy mitondra anao amin'ny fahafantaran-javatra fotsiny ihany, tsy mitondra anao amin'ny hoe fahalalana ihany na savoara ihany, fa mitondra anao amin'ny fahamasinana ny tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika manao hoe manamasinana amin'ny fahamarinana, zany hoe aoka ny teninao hiasa ka hitondra anay ho amin'ny fahamasinana. Ary fahamasinana io de zao tsy misaraka amin'ny finoanay lay fahamarinana de Jesosy. Fa ny faharoa rehefa koa malala de zao
raha mitenitsika oena litorjia manao hoe ao anaty litorjia manao hoe manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana de zao koa mampiorina atsika tsy amy tenin'Andriamanitra sy ny fahamasinana ihany fa mampiorina atsika amy fotom-pampianarana tena izy hoe ilay teny hoe fahamarinana de zao zany hoe tompo zao zavatra zay teny toriana zay zavatra teny vakina zay teny ambara de zao ampiorina anay amin'ny fahamarinana am'ilay finoana tena izy zay le fahamarinana resahanao satria misy karazam-pampianarana koa rehery aty am'izao tontolo zao fa mety tsy mitondranao any amin'ny fahamarinana raha toa ka mamaky ny evitenin'ny Calvin anao am'ty jaune toko fafito ambin'ny folo andindro fafito ambin'ny folo ty nanao eviteny manokana mihitsy Calvin momba nyty jaune toko fafito ambin'ny folo andindro fafito ambin'ny folo ty namoaka fanazavana manokana izy amin'io andininy io de zay mihitsy ny tenin'ny Calvin manao hoe be debe ozy ny olona no mivily lalana miala amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra be debe no mety karazana fampianarana ty am'izao tontolo zao saingy tsy mitondra ny olona am'ilay tena fahamarinan'Andriamanitra am'ilay fahamarinana tena izy ao am'ilay Andriamanitra tena izy no zany raha manonona ny teny io tsika zay tena tenim-pahendrena mihitsy no hoe mangataka aminao zay tompo avy nandre ny teninao na andre ny teninao avy namaky ny teninao na amaky ny teninao de zao aoka zany teninao zany zay toriana na vakina hitondra anay ao amy fahamarinana ao am'ilay fahamarinany teninao fahamarinany foronao fahamarinany fampianaranao fahamarinany moral na ny etikanay inarako malala ho fantatra ao anany lanja ny teny io fa mitondra mangataka zany Jesoa mba hananatsika fahamasina-piainana hananatsika fifikirana amy fahamasina-piainana handehanatsika amy fahamarinana tena izy de lay fifikirana aminay Andriamanitra velona ao am' Jesoa ary zany fahamarinatsika sy fahamasinatsika zany de zao tsy afa-misaraka mihitsy amy tenin'Andriamanitra ivavaksika tompo ao misotranao zahay noho ny amin'ny teninao zay azonay tsy ny fahazavan-tsainay nefa mahatonga anay afaka mamaky ka mahatakatra zany teninao zany fa noho ny asany fanahinao masina de misaotra tompo fa Andriamanitra manamasina anay ianao ny teninao no entinao manamasina anay Andriamanitra marina sy mahitsy ianao ary Andriamanitra tokana sady marina sarotiny amin'ny fahamasinanao ianao ary sarotiny amin'ny fahamarinanao ka tsy tianao ny ampifangarona ny finoananao am'izao tontolo zao tompo sotranao zay fa mangataka ny ahamasim-piainana anay ianao mangataka ny itoeran'ny teninao betsaka aty anatinay ianao mangataka ny itoeran'ny fahamarinanao aty anatinay ianao de amasino zay tompo tsy mahay manamasy teny zay tsy mahay manamarina ny tenanay zay tsy mahay mitahiry ny teninao zay raha tsy asanao irery an'izany halan'izao tontolo zao zahay fa ianao kosa mampandresy anay misaotra tompo noho ny amin'ny teninao zay fanomenao misaotra noho ny amin'ny fitiavanao zay atafinao anay de manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana mba ho vavolombelonao isan'andro zay vavolombelo ny teninao vavolombelo ny famindramponao sy ny fitiavanao misaotra Jesoa amen